Ray malala o, voninahitra ho anao, dera ho anao, aja ho anao. Misaotra anao aho Jesosy, raha mbola afaka hizara ny nofy izay nasehonao tamiko, ampaherezana sy ampitandremana anay olonao tsiraray avy. Ka mangataka anao aho fanahy masonao, oky anao no hitary-dalanay amin'ny teny rehetra izay ho avoakan'ny vavako. Ka oky anao no hikasika ny olona tsiraray avy fanahy masonao, ampitandrina anay, anavao anay, ary indrindra mba hitoeranao ao anatinay tsiraray avy, anjakanao fanahy masonao, dera ho anao, aja ho anao, ry telo fahiray. Amen. Ry havana, misy nofy anankitelo naseho an-Tompo tamiko izay ho zaraiko aminao mba hampitandremana antsika ary indrindra tena hoe hiambena antsika mihitsy satria tena efa akaiky Jesosy ary ny fahavalontsika Satana dia tezitra mafy ary vonona izy anapotika antsika sy animba ny fiainantsika ary ataony izay hevitra azahoana antsika ho ampijaliany any amin'ny afobe. Ka ho tantaraiko anao ny nofy izay nasehoan'ny Tompo tamiko. Ry havana, tamin'ny taona 2019 efa ho roa taona zao ny andro talata 17 septambra dia nampanofisin'i Jesosy ny nofy hitako zany dia nahita zany eo ampovoan'ny lanitra sy ny tany, zany hoe mitsingevaeva zany eo ampovoany eo nahita zany rahona manao endrika lohana olona zany le izy, zany hoe karandoha. Dia ngeza be zany izy io ary tena maintimainty be zany lokon'izy io ary ny masony dia afo, dia ny vavany koa zany misokatra dia afo ihany koa. Dia hita zany izy io anaty nofy fa tena hoe tezitra be, endrika fotsiny zany izy io endrika fotsiny ohatrana karandoha, maintimainty be, ngeza be, ohatrana pozina rahona zany no alainy tahaka. Ka io zany ry havana tanaty nofy dia teny amiko zany ny fanahy masina hoe jereo ozy izy endrika Satana ozy izy io. Io ozy izy ny endrika Satana. Izany zavatra zany ry havana ao anaty nofy dia tena hoe mampatahotra ny mahita an'izany satria ngeza be fahitanan'izy io ary tsapa zany hoe mitsingevana eo ambonin'ity tany hipetrahantsika ity zany. Zany hoe tsy toerana iray ihany zany no tokony hahitanan'izy io fa tena hoe eran'ny tany mihitsy zany anjakany io erin'ny maizina io zany, fahatezeran'ny Satana zany tena hoe fa manjaka ety ambonin'ny tany. Izay nofina men'ny Tompo izay ry havana dia raha mijerytsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana 4:1-11 hovakiako aminaran'i Jesosy Tompo tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia afatra ianareo. Ry havana, mazava tsara amintsika zany fa io nofo io matoa nasehon'i Jesosy dia manambara mihitsy fa tsy nofo amandrà no fahavalontsika ary tenen'ny tenin'Andriamanitra eto fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Eny amin'ny rivotra mihitsy zany le izy naseho an'i Jesosy, ka tokony tena mitandrina zany tsika tompoko. Ho tohizako amin'ilay nofy faharoa, dia ilay nofy faharoa roa volana tao aorianan'io nofy anankiray io ihany dia mbola namangy ainy Tompo tanatin'ny nofy alarobia 17 novambra 2019. Dia ny zavatra nasehon'ny Tompo tamiko dia tany Madagascar indray ity nofy anankiray ity. Zany hoe nahita zany
tao a Madagasikara tao a misy zany a de volo lava be a sady mahia zany io de volo io a no lava be a de mihoatra ny bâtiment zany mihoatra ny trano étage hitanao le trano avo be reny na orinasa avo be ireny zany a ny alavany io de volo mahia be io ary tena lava be zany izy io a de ny manodidina azy zany a maizina daholy ary zavatra tena hoe nahagaga tao anatin'le nofy a de ny tanan'io de volo io a lava be zany a tsy hitako zany hoe misy ratsan-tanana izy fa le tanany lava be iny zany a ohatra ny tady zany a ny alavany tanany iny tena hoe mahatakatra lavitra zany a de araky ny teneniko hoe izy a sady lava mahia be a no maintimainty be a de iny tanany iny zany a lava be koa de ny zavatra niseho zany ry havana iny tanany iny zany a akifany avisy havanana anapotehany ny manodidina azy de hitako mihitsy zany naseho an'ny tompo a ny trano avo be zay manodidina azy a na ny trano iva de akipany zany ny tanany ohatrany tady iny a de zay voakasika an'iny aloha sy ao aoriana de potika daholo tena potika daholo zany a de feno potipoti-javatra zany a manidina hita eny akaikiny eny ary tena maizina zany le manodidina an'le toerana zany a ary mahare azy zany tanatin'io nofy io a olona mikikika zany tena hoe anatin'ny fahatahorana anatin'ny fitsoahana mitady vonjy zany hita hoe manao zay hevitra zany hoe hitsoahana de tsy afaka nefany a fa tratra n'le tady foana zany a anatin'ny aizina io a anatin'ny aizina tanteraka zany io a de mikapoka zany iny devolo iny amin'iny tanany tady iny a matakatra lavitra zany iny tanany iny a de mikapoka manapotika zay manodidina azy na orinasa lehibe zany a alay fisarain-tsaina hoe mbola mihoatra lavitra ny ahavon'ireny orinasa lehibe reny a ny ahavo zany devolo zany ao Madagasikara ary tena hoe tsy misy indra fo mihitsy izy a ary na fahitana anazy zany ohatrany hoe tsy mihetsika amin'ny toerana misy azy izy a fa kipany fotsiny zany a iny tanany lavabe iny a animbany anapotipotehany a izay rehetra manodidina azy ry havana mila isika tena mibebaka ary tena miantso an' Jesosy ary tena mandray an' Jesosy Kristy a ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika de mibebaka tanteraka de atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atao batisa amin'ny rano be zany hoe batisa ny fibebahana satria miantso antsika ny tompo amin'izao andro efa farany izao ka tokony isika hifoa fa tsy handany fotoana intsony re tompoko a amin'ny zavatry ny tany fa efa tsisy intsony ny fotoana andanihina fotoana amin'ny zavapoana ny nofatelo zany ry havana izay nasehon'ny tompo tamiko a de vo tamin'ny volana lasa teo volana avrila 2021 satria mbola vo volana me tsy nitsika zao zany hoe ray volana eo zany io nofy io a de mbola Satana ihany a nasehon'ny tompo tamiko hitako zany Satana mamindra ety ambonin'ny tany izay petrahantsika ety zany hoe ety ambonin'ny tany hoy aho miantso anao ary izy mamindra ohatrany hoe olombelona zany ny alainy tahaka izy mamindra nefany a fantatra fa izy satria zao izy zany a tena avo be sady matanjaka be hitanao ohatran'ireny robot reny zany a fa olona zany a no alainy endrika zany hoe ny vatany a de ny poziny a ohatran'ireny fa alay fisarain-tsaina hoe ohatrany hoe nofo ohatrany hoe olombelona zany ny ahavony a ny poziny a dia ohatran'ireny de ny masony a
mena be feno fahatezerana ary ny manodidina azy de tena mifangaro mena sy mainty zany ny loko manodidina azy, zany hoe lokony tsiny zany. Zay ny loko any amin'ny afo be. Satria nahoana moa? Satria afo ny any amin'ny afo be ary famaizinana maiziny Satana. Zay no mahatonga an'le loko naseho ny tompo mihitsy tanatin'ny nofy. De ny zavatra naseho an'ny tompo anatin'le nofy ry havana miampy an'izay de hita zany isika de tena kely zany eo anatrehany io fireharehany mamindra ty ambony tany io, satria anapotika andrava izy tsininy. Ary tsapako fa tao anatin'ny nofy io de teo alohako Jesosy niaro ary ny tenin'ny tompo hoe aza matahotra fa miaro anao izany teny zany ry havana de omeko anao koa zany tenin'ny tompo zany. Zany hoe raha efa nibebaka ianao ka nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ka vita batisa de nanara-dian'i Jesosy de mitandrina mba tsy ho latsaka amin'ny hotaintsony ary indrindra miaina amin'ny fahamasinana, dia mitoetra ao aminao Jesosy ary ho tonga aminao koa zany teny zany ka hiaro anao izy, hitantananao izy, tsy atahotra ianao. Fa tahaka ny Davida eo anatrehan'ny Goliata isika, eo anatrehan'ny Satana, Jesosy no hery sy andry fiarovana antsika, izy no miado antsika. Ry havana, efa eto amin'izao tontolo izao i Satana manapotika sy mandrava ka tokony hiambina ianao, satria raha tsy miambina ianao raha tsy mijoro ianao de tsarovy tsara fa ianao anisan'ilay voapotipotika, voahitsakitsakany sy voasariny ary potehany any amin'ny afo be mandrakizay, ho ampijaliany any amin'ny afo be mandrakizay. Misy tenin'Andriamanitra nameny tompo tamin'ny fikarakarako izao tenin'Andriamanitra izao, satria hoy Jesosy tamiko hoe mila zaraiko aminareo izao nofy anankitelo izao, satria mety gaga ianao hoe efa ela be le nofy anankiroa efa 2 taona lasa. Eny tompoko, marina zany, fa anio tonga ny fotoana nasain'ny tompo izarako izany, satria niampy ilay nofy anankiray. Misy ten'Andriamanitra farany ity omeko anao, ampahirezan'ny tompo antsika sy ijoroantsika. De ho vakiako zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ao amin'ny Petera Voalohany 5:9 ka hatramin'ny 7. Mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny raha lainareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amintsika. Io teny io no nomeny fanamasina tamin'ny fanamboarana an'izao video izao. Ho antsika tsiraray avy io, mila zany isika manohitra any Satana lay devoly fahavalontsika, satria raha tsy izany de ho very ny fanahintsika ho any amin'ny elo. Mijoroa ianao, tao amin'ny havanao, mibebay ianao, fa efa eo ambaravarani Jesosy. Ampiakatra antsika tsiraray avy izay maharitra hatramin'ny farany, mijoro araky ny fahamarinana, mandeha ao anatin'ny fahamasinana tanteraka izay takiany Jesosy tompo amintsika tsiraray avy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen.